avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Fianambidy telopolo isanjato hatramin'ny fitopolo isanjato ho an'ireo entana fan série manomboka ny iray hatramin'ny telopolo jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voaja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Prime vous présente ny vaovao. Nisy onatrangana alatr'olona teny Tsaramasay androany na teo azany fanamafisany fitondram-panjakana ny fepetra fiarovana sy ny fanapariahana mpitandro ny filaminana marobe. Mitaky ny samborana sy ampahafantarana amin'ny besiny maro ireo tompon'antoka amin'ny fangalarana sy famonoan'olona, ireo antoko politika sy firaisamonim-pirenena. Mahazo aina ny ariarina eo azany fitotongan'ireo volo-fanondrana Madagasikara. Mbola azo atsarainy zany raha miroborobo ny volo-fanondrana, ny sihatry ny fizahantany sy ireo sihatra mampiditra vola vahiny. Maro ireo mpanofa tsy mahaloa no hofantrano eto an-drenivohitra sy manodidina amin'izao fotoana ary betsaka ny raharaha miakatra eny anivo ny fitsarana. Tonga tao amin'ny tanànan'ny Masada ny Iran izay tanàna fiaviany sy andevenana azy ihany nofo mangatsiaka ny Ali Amenei, ilay guide suprême iraniana maty noho ny fanafihana nataon'ny tafika amerikana sy israeliana na teo azany fitohizan'ny fifandonana mahery-vaika eo amin'ny Etazonia sy Iran, ny antsipirian'ireo. Fotoana ny fampalalam-baovao tsika indray eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tomboky lasy tombovavy manasa anao avy hatrany anaraka ny antsipirian'izay hoentsika manokatra ny fiarahana amin'ity ala ity nahitana tranga tsy fandriam-pahalemana mifandray amin'ny alatr'olona androany teny Tsaramasay na teo azany fanamafisany fitondram-panjakana ny fepetra fiarovana sy ny fanampiarahana mpitandro ny filaminana marobe. Tsy ireo ankizy ihany lasibatra ihany koa ny olon-dehibe amin'ny andro atoandro no anaovan'ireo olon-dratry izay asa ratsin'izay. Andoarantsika ny antsipiriana. Nahitana fikasana sy fakana ankeriny androany sy omaly na dia efa nisy aza ny fepetra no raisy ny fitondram-panjakana sy ny fanapariahana mpitandro filaminana. Tsy zaza irery no lasibatra fa hatramin'ny olon-dehibe ihany koa ary amin'ny andro atoandro tahaka ny tranga teny Ankadivato sy Andrefanambojanahary. Ho an'ny tranga hafa mampiasa zavatra entina ahatonga ilay olona kendrena ho manaiky izy ireo ka resy lahatra manaraka azy avy eo. Raha ny tranga teny Andrefanambojanahary omaly, tsy tompony tena ilay olona raha tsy ny manodidina no mahatsikaritra, izay vao ny fampisintomana ilay tovavy. Raha ny tranga teny Tsaramasay androany indray, nisy fitaovana mampiayay tany amin'ilay olona tratra, mosoara, ranomanitra ary seringa. Efa hoaiza ozy izy anaty izy ny ataony za ozy izy avirany soponay dia tsy nety sanjinay ozy izy ty ozy izy dia ndao iaraka anao any an-tranonay dia tsy nety sanjinay dia nomena le palomo sanjinay dia ozy izy atao amin'izay dia zany antso sanjinay hoe avio aty fa tsy makany zany dia ozy izy tena ozy izy amin'sekoseiko dia mbola nampisehany taminaro malelany. Izay aloha ny hitako farany nataony tamin'ny zandrinay. Raha ilay tranga teny Tsaramasay efa hatramin'ny omaly no tsikaritry ny fiarahamonina ho ny aodiody teny antoerana ireo olon-dratsy. Mody manontany anaran'olona tsy misy eo anivon'ny fiarahamonina ireo mpangalatra. Manontany mombamomba ny toerana, ny fitambaran'ireo fihetsika rehetra ireo no nampiayay ny fiarahamonina.
Efa tamin'ny faky koa izy efa nakadry aminay. Tamarana mbola tsy fantatsa izy. Dia hodiny antsoantsy telefona be tetra izy any dia sotry labira anankiray. Dia hodiny tenitenjatsy be tamin'ny hodiny tenitetsika izy zany na tsy nao anaty ilay telefona dia manompanopa reny dia anaty ilay telefona izy. Dia avy eo izy ohatrany nakany masera tany izy dia veriny. Tetaiza olona tsano za mendrika sy any tao sa za mba eto ihany anefa tsy mahalala za fa olona vahiny olona izy ozy izy. Dia zany nataonay hoe dia tsy hainay zany fa zay tompo tany eto fa tsy misy olona an'izany ty aty. Dia nanontany anay izy hoe misy lalana ve eto amin'ny tanàna ity. Teo amin'ilay tanàna anay teto zany sareto ray ankizy reto ny lala teo amin'ilay tanàna. Dia hoe misy lalana ve eo. Dia ity zao pavinay ity kandriny tena tsisy lalana nefa sao dia hody mitapindray reny olona reny. Inona nataonao aty? Zeny tady zany fandy zany izy olona vo mifindra vo aingana. Io zay tsy zany ity. Io zay tsy idiranao koa zany raha bebe ozy izy fandany ianao mandeha mataona. Tafatsangan'ny hery fiarovana sy filaminana ary ireo androm-panjakana voakasika etsy amin'ny komisaria foibe Tsaralalàna ny Yves Pibakona na ny centre opérationnel de commandement COC handrindra ny bakady rehetra. Efa miasa araka izany ity toerana ity na andro na alina manoloana ny tranga alajaza ny fahaverezan'olon-dehibe ary von'olona mampiaya sy ny tebiteby ateraka izany eny anivon'ny fiarahamonina. Manoloana ny firongatry ny alatr'olona amin'izao fotoan'izao tandimodondoza amin'ny fitsaram-bahoaka ihany koa ny fiarahamonina noho ny atezerana manoloana ny tranga tsy fiandriam-pahalemana. Mila mafisina ny fanabeazana ary hafainganina ny fikarohana ataon'ny mpitandro ny filaminana amin'ity alajaza misesy ity. Tsy isiny raha mandrika eo amin'ny samy malagasy. Ankilan'izay miantso ny rehetra ho tony ihany koa ny eo anivon'ny pôlisy-pirenena ka hampitsahatra ny fitsaram-bahoaka izay voararany lalàna ihany koa. Tsara soarvelo. Lehilahy iray no naratra mafika-voatery nentina toeram-pitsabony rehefa niara ny fitsaram-bahoaka teny Tsaramasay Kazomanga Andromangy no ayay ny poniny onikasa angalajazany tenany rehefa ny audio teny an-toerana nandritra ny ora maro ary niaraka tamin'ny kilalao fandrebireben'ankizy raha ny fitantaran'ireo nanatrimaso ka niara ny erisetra vetrany. Niranga io zany nisy sac banane, nisy vakana, dia misy balôma sy ranomantso, dia mosara GT. Mety fitaovana hoentin'ny asa angamba le izy amin'le anaovany an'le asa ratsiny. Dia rehefa zay ny zavatra hitan'ny vahoaka dia tesitra ny vahoaka dia nirohatra namono azy efa misy zany hitanay. Zany efa nanaparan'ny vahoaka ny atezerana. Efa nanomboka maraina zany ireo olo ireo ny odiody teo araka ny fahatarany fiarahamonina. Zany efa intelo miverina teo ireo olo ireo zay nisa teo amin'ny efatra teo fa kiray moa zany nitsatra teo iny. Raha mahala satria tsy manjo fahalemana ny tanàna. Vahoaka koa efa romotra dia iny efa rahan'izy teo ny raha tsika nahita teo amin'ny rond-point teo amin'ny total iny. Renim-pianakaviana iray ihany koa no voadatroka omaly teny Analakely Sorano rehefa nisy nanondro nangalazaza trany taorian'ny fikasia tanana vao no amarinina tamin'ny alalan'ny fankatsary fanaramaso na ny caméra de surveillance ny zavan-tranga hita tamin'izany fa tsy nangalatra ity renim-pianakaviana ity. Nanao antso ny rehetra ny tenany tsy kasy tanana vetrany mialohan'ny fanamarinana na fanadadiana. Voendrikendrika hoe mpangalajaza hono zany efa ny zanako le zaza le nitomany tetỳ an-tanako. Tonga avany raha matonga dia tsisy resaka fa tonga dia mamomomy be mihitsy sady tsisy resaka hoe ahoana dia lehilahy dia sitina ny zanako. Dia iny ny antsoko vondreo hoe mpangalajaza rehetra fa tsy za mihitsy mpangalajaza fa le olona ny antsoko vondreo dia nitangorona daholo ny olona dia mba adikadina le olona dia oditana any amin'ny pôlisy fa tsy tonga dia mamono olona fa misy zon'olombelona manko miaro misy tokony hiaro fa tsy tonga dia mamono izay mahita fatako fa mamay ny tanàna tena mamay amin'ilay fangalalan-jaza fa tokony mba hoe manontany zany fa tsy tonga dia mamomono fa kely sisa tsy nahafaty ana tamin'ny maly. Afaka mbola alaiko ny kopia na marinana raha ohatra misy tsy mily le olona. Tena isorako an'le olona fa nisy olona anankiroa niaro anay tena niaro anay. Fianakaviako tsy manaiky ny zanaratsa sy le afa-baraka dia tsy maintsy nitory zay. Na mamay taky ninona raha nitoejara misy pôlisy tany misy lalàna dia tokony mba to dia ampiana amin'ny pôlisy le olona manao ny atao fa tsy to dia vonovonono ry fa ianao tsy tompony aina akory. Miteraka AIS sy atezeram-bahoaka ny firongatry ny trangalajaza sy ny famonon'olona tatoato ka antony fitsaram-bahoaka ny sesy sy ken'ny lalàna zany manitsakitsaka ny izao fototra amin'ny maha-olombelona ka mila amafisina ny fanabeazana ho ny olom-pirenena. Ny sensibilisation zany aloha ny tena tokony atao farazaingana raha azo atao aloha zany mandra-pahatongany hoe ahitana vaovao maro potitra dia
tsy tokony azo atao no mikasitanan'olona satria mampalahelo tokoa raha hoe zavatra tsy nataon'ilay olona no anendrikirihana azy dia mba tokony hoe ny mpitandro filaminana no andray andraikitra voalohany zany hoe raha misy zany vaovao mampiahiahy dia tokony ampandre ny manam-pahefana na ny tompony andraikitra voalohany eo ny voafokotany na koa hoe ny voamera ny fandriampahalemana. Mila manamafy ny fikarohana sy fanenjehana ireo tena mpanao heloka ny mpitandro ny filaminana, ampiverina ny fitokisan'ny olom-pirenena amin'ny rafitra ara-pitsarana sy sorohana ny fianaky ny fitsaram-bahoaka ho hiatra ny olom-pirenena. Ankilany, nanao antso ho an'ny vahoaka ny tale jeneraly ny polisy pirenena omaly hanatsahatra ny fitsaram-bahoaka tsy ampitombo ny savorivory sy ny fikorontanan-tsainy ny rehetra. Entanina itsika rehefa misy zavatra mitrangotrandreny tsy mba anao an'ilay fitsaram-bahoaka tonga dia dorana tonga dia vonoana iny kosa aloha dia anao mba foanana fotoana anankiray an'izao fanavozana zao mba tena apiatra ny lalàna araka ny tokony hoe isika tena apiatra ny lalàna fa misy amin'izy ireny ane mety tondromolotra fotsiny ary tena misy koa ny tena izy ka sanatrika olona tsy manatsiny no dorantsika velona dia mampalahelo satria tany misy lalàntsika ary ny lalàna no ampiarina eto amintsika dia mandroso ty Madagasikara ditsika ty. Miariary ny toa zava-misy amin'izao famerongatra ny atezeram-bahoaka amin'ny trangana alatrolona mahazivahana. Lasa lasibatra ny samy vahoaka ka mila atao mangarahara ny fandraisana andraikitr'ireo manam-pahefana, mpitandro ny filaminana ary ny fitsarana ahazona ny fitokisan'ny vahoaka. Mila mafisina ankilan'ny fanabeazana sy ny fanentanana mikasika ny heloka behivavy sy ny ramandrika eo amin'ny samy malagasy. Takina ny samborana sy ampahafantarana mbesin'ny maro ireo tompon'antoka amin'ny fangalarana sy famonoan'olona misy ankehitriny arahany faneho-kevitra netiny antoko politika sy ny firaisamonim-pirenena. Efa tsara ny fandraisana andraikitra ankehitriny fa vokatra no ilaina tsy iverena ny tranga intsony. Andao rahantsika ny Antsipriana. Mitaky fanadihadiana lalina, entitra sy aingana ary sazenjana ho an'ireo tompon'antoka rehetra na iza amin'ireo trangana fangalarana zaza sy famonoan'olona izay niseho tatoato ny antoko malagasy miara-miainga araka ny fanambarana navoakan'izy ireo androany. Ilaina ny fahazoam-bokatra amin'ny raharaha toy izao hanamafisana ny fifampatokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra hoy ny fivondrona n'ireo firaisamonim-pirenena. Efa tsara misy lazama kabary lazama fa tena iady ary tsy andefitra ary anaparitaka paikady sy eto manana hanatsarana izany. Vokatra mazava nefa no andasana. Ny antso ny fanjakana sy ireo toko mandraikitra rehetra samy amin'ny filamilam-bahoaka izay mandray andraikitra aingana sy entitra amin'ny fikarohana ireo olona mbola tsifa, amin'ny famotorana ireo raharaha rehetra ary amin'ny fisamborana sy fanenjehana ireo tompon'antoka araka ny lalàna. Takina ihany koa ny amohanana vaovao sy fanazavana marina, feno ary mangarahara amin'ny vahoaka, mampiainana ny aliasy ny tsao ary amanamatsisana ny fitokisan'ny olom-pirenena ny androm-panjakana. Ampiena anafoana ny fitsaram-bahoaka ny vokatra asehon'ny fanjakana sy ny mpitandro filaminana hoy ny ONDH na ny Observatoire National des Droits Humains. Taratry ny fahombiazana sy ny fahaiza-manao ary ny fampiarana ny tany-tandalana zany hoy ny antoko malagasy miara-miainga ao anatin'ny fanambarany. Ity antoko ity izay miantso ny olom-pirenena hiara-iasa amin'ny manam-pahefana irahina fa ady ombonana izy ity ary tsy anaparitaka vaovao tsy marina izay mety ampitombo ny tahotra sy ny savorivory eo amin'ny fiarahamonina. Manoloana izay alajaza sy tsy fandriam-pahalemana izay hatrany nomena toromarika hanamafisana ny fanaraha-maso amin'ny fokotany tsirairay eo anivon'ny komuna Nosy Zato andrefana no hamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny polisy sy ny zandary ny andro-maso pokon'olona ihany koa amin'ny polisy kominaly sy ny sefo fokotany Gaëtan Andriatsilavo. Manoloana ny tsy fandriam-pahalemana sy ny alajaza Itsero novoriana avy hatrany teny anivon'ny komuna ireo sefo-fokotany voameran'ny fandriam-pahalemana, polisy pirenena, zandary, polisy kominaly sy izay rehetra voakasika ametraka paikady iraisana iarovana ny fiarahamonina. Ireto farany avy eo no mampita ny afatra sy ny fitandremana tokony atao amin'ny mponina isaky ny fokotany. Voakasika manokana amin'izany ny fanaraha-maso sy ny fijerena akaiky ireo vahiny miditra ny fokotany. Araka n'le niteneniko teo hoe misy fiaraha-miasa be dia be. Zay miara-miasa amin'ny ratsamangaiky anay dia tsy dia manano sarotra le izy satria rehefa miara-miasa amin'ny chef secteur zay dia ireo mahafantatra hoe atsy amin'ny anina misy ireo zany karazana ohatrany hoe maso ivokelinay dia mitorika izy hoe misy olona vaovao tonga ao dia atsy président ohatrany misy zavatra ohatran'izao dia mandray andraikitra ny tena. Na izany tsy kely lalana ny ratsy ka tokony ho mailo trano ny tsirairay avy.
manana didy ireo mpitondra ny tanàna sy ny mpitany filaminana fa andraikitry ny ray aman-dreny ihany koa no manara-maso ny zanany indrindra amin'izao fotoany ny fialan-tsatsatry ny mpianatra izao. Andraikitra ny ray aman-dreny no miaro ny zanany, mijery makaiza ny zanany, tsy variana fotsiny mandeha mivarotra na mandeha mitady vola na sanatria hoe apetraka amin'ny mpiaramonina fotsiny zaza fa tena tompon'andraikitra feno amin'ny zanany ny ray aman-dreny. Ka zay nanaovanay Antsoava samia miaro sy mijery ny zanany satria efa tsy fantatra tsony ny zavatra tsara ary efa tsy fantatra tsony hoe inona ny misy ka zay mahatonga hoe itsika rehetrarehetra mifanometanana. Entanina ndray fepetra avokoa ny komina rehetra iadina amin'ireo tranga alajaza sy tsy fandripahalemana. Entanina ifanometanana ka ihany tsy mpitandro filaminana avy hatrany raha misy tranga mampiaya. Fadina ny manao fitsaram-bahoaka izay voararan'ny lalàna na inona tranga miseho. Tsy afaka namoaka ny vaovao mahakasika ny fizotra ny fanadihadiana azy ny taleny famoahana eo anivon'ny radio Antsiva nandritra ny fampiantsoana azy teny amin'ny sampana fikarohana Heloka Bevava ny zandarmaria teny fiadanana noho ny tsy ambaratelo ny hafa mitorana. Naharitra adiny 4 sasany teo ny fanadihadiana azy hita teny an-toerana ny teo anivo no lafitry ny mpanao gazety sy ireo mpanao gazety maro ary ny mpiara-miasa aminy ihany koa. Resaka famoahana vaovao sy incitation à la haine no antony nanadihadiana azy raha ny voasoratra tao anatiny taratasy fampiantsoana. Andao rahantsika ny fanampanazavana. Vita soamantsara zany ny famotorana fanadihadiana natao teo dia ny voalohan-teniko angambany aloha dia misaotra antsika collègue rehetrarehetra iany zany lamina ny resaka tsy nisy hoe zavatra nanahirana fa dia ny famotorana dia mandeha ny fanontaniana sy valiny dia vita soamantsara le tsy nisy ny fianiakatra na fitseritseromana fa tena andamina zay ny isorana le tompona andraikitra no famotorana tao. Ny lalàna moa zany miteny fa tsy maintsy hajaina ny tsy ambaratelo ny famotorana ny zava-dehibe dia vita tao ampilaminana izay famotorana izay fa miandro ny toyany zany tsika satria tsy maintsy misy toyany le izy raha ny resatresaka tao zany dia ndrasantsika ny toyany ho an'ny CTOJM manokana izahay zany dia eo ankilany izay mpanao gazety izay hatrany amin'ny fiarovana ny asantsika ity indrindra ny fanajana ny mahazava-dehibe ny fahalalahana maneva. Araka ny efa hitantsika andrehitreny isan'ny fepetra ho raisina manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao amin'ny fisavahan'ireo fiara mampiasa vitre fumée ny gyrophare na kokarda ihany koa heverina ho isan'ny antony mampahazo vahana ny tsy fandriam-pahalemana ny fampiasana azy ireny amin'ny tsy ara-dalàna. Tsy ny lalàna no tsy ampy eto amintsika fa ny fampiarana azy no tokony atao mandavataona raha ny fanehoan-kevitra netiny firaisamonim-pirenena. Gabain loa. Tsy vao androany ny tompona andraikitra teto amintsika no nilaza fa hanenjika sy handray fepetra amin'ny tsy fanarahan-dalàna mifehy ny fifamoivoizana ny 20 May teo no efa nilaza ny talier généraly ny polisy pirenena fa isy hetsika manokana hanenjehina ireo mampiasa gyrophare sy concarde tsy ara-dalàna. Fampiasana concarde ny gyrophare fa isy opération manokana mikasika an'ireny gyrophare reny. Ny concarde zay tsy tokony hampiasa azy dia eto zany dia mazava ho azy fa ho an'ny olona rehetra. Nandeha ny fotoana mandrakandroany tsy mbola naharenesana ny fandraisana fepetra ary narahana filazana fa ho savaina ihany koa ireo fiara voafaritry ny lalàna afaka mampiasa vitre fumée, gyrophare sy concarde volana vitsivitsy taty aoriana. Ny fanenjehana ny fandikan-dalàna mahakasika ny lalàna amin'ny fifamoivoizana ao anatin'izany vitre fumée, ao anatin'izany ireo karazana fandikan-dalàna be maro samihafa izay ataon'ireo olon-dratsy ihany koa fitaovana entina anaovana ny asaratiny. Efa nisany mampiasa gyrophare sasany fa tsy izy. Misy ane mampiasa plaque rouge fa tsy izy akory. Misy tena mampiasa concarde fa tsy izy. Nizan'izy mampiasa gyrophare, mampiasa concarde. Dia tsy maintsy isavaina. Tranga maneho ny tsy fahamatorana izany rehefa miandry isaky ny misy tranga. Mafampana ihany vao milaza hampiatra ny lalàna hoy ny teonivo ny firaisamonim-pirenena. Rehefa hampiatra ihany koa tokony handavan-taona fa tsy mandalo dia miserana ao anaty fotoana fohy sy voafaritra. Tokony toy foana ny fomba fampiarana lalàna ary ny toy tokony hoe
raha androany zao ny hoe tokony hoe mampiatra ny lalàna ny tompon'andraikitra momba ny famoivozana ohatra dia tokony toy foana izay kanefa zany zao hitantsika lasa hoe miverina indray hoe lasa olona tsy fantatra amiko aloha tsy fantatra satria tsy chef d'institution lasa mampiasa an'izay cortège izay mampaneny sirène izay efa tsy anaty lalàna izay efa tsy tokony ekeny tompon'andraikitra izay dia izay zany anisan'ilay fitakiany firaisamonim-pirenena hoe aleo ampiarina foana an-dalàna. Tsy ny fifamoivoizana ihany fa maro ireo lalàna voasoratra sy fepetra ho raisiny teto amin'ity firenena ity fa herinandro na tapabolana ihany no nisy fanaramaso sy fampiarana izany ary miverina gaboraraka indray avy eo. Eo ihany koa ireo mpampiatra lalàna izay tsy mahavita mijoro hatramin'ny farany vao misy ny fampiakarana feo sy ny fitokonana miemotra ireo tokony hampiatra izany lalàna izany ka mahatonga ny gaboraraka manjaka hatrany. Rehefa raisina ny fepetra sy ny lalàna tokony efa voadinika miloha ny mety ho fiantraikany ny vokatsoa sy ny vokadratsiny ka rehefa irsona tokony hitohizana hatramin'ny farany ary mandritra ny fotoana rehetra raha tiana ny hisy any lamina eto amin'ny tany sy ny firenena. Ivadika eo anatin'ny vaovaon'ny toe-karena vetivetsika ny sandam-bola malagasy amin'izao fotoana izao mazovana ny ariary manoloana ireo vola vahiny na eo aza ny fitotonga ny vidin'ireo vola fanondrany Madagasikara. Tokony ho hatsaraina zany amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny fanondranana sehatry ny fizahantany ihany koa sy ireo sehatra samihafa izay isany mampidibola vahiny ho an'ny firenena. Daniela Minotso. Mita amin'ireo vola vahiny, miamahazo aina na maro toerana kokoa amin'izao fotoana ny ariary indrindra mita amin'ny dolary amerikanina. Raha ny tarehimarika navoaka ny banky foibeny Madagasikara, manodidina ny 704 ariary ny iray euro ho an'ny androany alakamisy 9 Jolay 2024, eo anelanelany 204 sy 50 sy 204 kosa ny iray dolary amerikanina. Mita amin'ny volana mitovy ny taona 2024, izany hoe ny volana Jolay, nahitana fiakarana hatramin'ny 4.20 isanjato ny sandany ariary tamin'ity volana Jolay 2024 ity. Antony telo no mahatonga ny fitotonganana na ny fahatsaran'ny sandany ariary eto Madagasikara. Voalohany ny fanondranana ireo vokatra avoakan'i Madagasikara mankany ivelany na ny exportation, ka isan'ny vokatra ondrany Madagasikara ohatra ny kafe, ny vanille izay mitotongana ny vidiny amin'izao fotoana, ny letchi, kakao, jirofo sy ireo episa maro samihafa, eo ihany koa ny vokatra renakibon'ny tany izay avoakan'ireo mpitrandraka renakibon'ny tany. Ny avy amin'ny économie bleue dia ny asan-dranomasina sy ny maro hafa. Faharoa ny fizahantany izay mampiditra vola betsaka ihany koa eto amintsika, ary fahatelo ny transfert na ny vola alefan'ny olona avy any ivelany mankety an-toerana ho an'ny fianakaviany na ny vola alefan'ireo mpamatsy vola ihany koa. Ahoana no mahatonga ny hoe mety tsara ny sandan'ny ariary kanefa ny mitotongana ohatra ny vidin'ny lavanille dia mazava ho azy zany fa misy relation mécanique ao anatin'ilay izy dia raha fa ohatra ka tsy ny vidin'ny ariary tsy ny vidin'ny vola fanondrana no mahatsara azy dia mazava ho azy zany fa misy transfert zany ao anatiny ao dia ny transfert zany mety volume mangeza le izy amin'izao fotoana na zany io avy amin'ny famatsim-bola amin'ny bailleur de fonds zany na io avy amin'ny transfert ataon'ny fianakavian'ny malagasy izay mipetraka any ivelany fa mety ihany koa ny ataontsika hoe ny vanille ny mety ratsiratsy ny vidiny fa mety misy vokatra hafa na zany io resaka renakibon'ny tany na vokatra hafa fanondrana tsotra ohatra hoe kafe na zavatra ohatra zany zay fa tsy possible mihitsy zany hoe etsara ny sandan'ny ariary kanefa tsisy vola vahiny niditra teto. Mahatoa etsara ny sandan'ny ariary dia be dia be le vola vahiny atakalo an'le ariary. Hitazonana ny ariary ho maro toerana hatrany manoloana ireo vola vahiny, izany hoe izy tendance hihatsara hatrany mandritra ny taona. Tokony ampiroboroboana ireo antony telo izay mampiditra vola vahiny eto an-toerana ireo ho hihatrany ny paille toe-karena. Ampiana ohatra ireo orinasa misehatra amin'ny fanondranana, amoraina sy atosika izy ireo hatanjaka kokoa ampamarotoerana ny sandam-bola. I Madagasikara ihany koa izay tokony hanoatra lavitra mita amin'ny nosy Maurice, izay kely velarana kokoa amin'ny sehatry ny fizahantany, raha mahay mitrandraka sy mampiroborobo ny fizahantany eto an-toerana.
horesantsika ao anatin'ny fandarina journal de l'économie aorian'izao fampahalalam-baovao zao mikasika an'izay fitotonga ny voly fanondrana eto Madagasikara zay eo ihany koa ny fitotonga ny vidim-bokatra horaisintsika ao anatin'izany ny resaka lavanila sy ny vidim-bary ihany koa aorian'ny fampahalalam-baovao no anarahantsika izay fiseny vetivety ao anaty dokosika rehefa avy eo mbola hoarantsika ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao ny resaka fanofana trano eto andrenivohitra sy manodidina amin'izao fotoan'izao betsaka amin'ireo mpanofa no tsy amaloha ny hofan'ny tranony intsony ankehitriny ka maro ny raharaha miakatra eny anivo ny fitsarana ao anatin'izay eo ihany koa ny resaka sihatra tsy manara-drafitra na secteur informel eto Madagasikara ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao no anarahantsika ny antsiprian'izay aza misaraka amin'ny ary. La tombola avec Cosmos continue jusqu'au 19 juillet. Yes! 25 millions à Riyad. 25 millions à Riyad. Wow! 25 millions à Riyad. Yeah! 66 ans, 66 gagnants, 66 millions d'Arial à gagner. Pour tout achat chez Cosmos, participez au tombola spécial indépendance. Premier lot, un chèque de 25 millions d'Aria et 65 autres lots en bon d'achat d'une valeur totale de plus de 41 millions d'Aria. En plus, profitez des remises sur certains produits et c'est uniquement chez Cosmos. Et si cette fois-ci, c'est vous le gagnant, attention, stock limité. Cosmos, votre partenaire de confiance. Vivez la Coupe du Monde avec une définition d'image incroyable avec la télé TCL. En plus, du 11 juin au 19 juillet, pour tout achat d'une télé TCL, uniquement dans tous les magasins Cosmos, participez à la tombola TCL World Cup avec 4 télé TCL à gagner. Uniquement dans tous les magasins Cosmos. Avec TCL, chaque moment du World Cup devient spectaculaire. Cosmos, votre partenaire de confiance. Vibrez au cœur de la Coupe du Monde avec les télé iSense, sponsor officiel de la Coupe du Monde 2026. Du 11 juin au 19 juillet, prix spécial Coupe du Monde, uniquement dans tous les magasins Cosmos, sur une gamme de modèles avec des remises allant jusqu'à 17%. iSense, innover pour une vie meilleure. Cosmos, votre partenaire de confiance. Sy madray fandrina mila fandrina vaovao tsika ahoana ny atao fa mbola tsapy ny volakasitsika amin'izao tsy olana izany pas de cash pas de souci nividiana entana an'io aloha tsikelikely hatramin'ny 3 volana miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra ao amin'ny Cosmos irery ihany ny fahany olana izy mianakavy miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra ary ianao ihany koa pas de cash pas de souci miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra eny amin'ny magasin Cosmos manerany Madagascar azadino miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra tsy olana nisy fananam-bola eny eo mividiana entana an'io ary aloha tsikelikely mandritra ny 3 volana miaraka amin'ny mirindra tanteraka ny fikasanao. UPRIM, Université privée de Madagascar. La formation à distance de l'UPRIM, pratique, fiable, efficace. Étudiez à votre rythme, où que vous soyez et quand vous voulez. Vous êtes en quête d'une promotion professionnelle, vous êtes fonctionnaire visant un reclassement, vous pouvez travailler et étudier en même temps pour viser votre diplôme à travers le téléenseignement de l'UPRIM. Licence et Master 2. Habilité par l'État jusqu'à la 5e année et reconnu par la fonction publique jusqu'à catégorie 8. Encadrement innovant via une plateforme numérique permettant un regroupement en ligne avec interaction, droit, communication, gestion et management, commerce et marketing. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Nifahatokisana ny tanjona amin'ny asa fanorenana. 10 taona izay no nisehatra tamin'ny asa fanorenana. Ny atao hoe kalitao amiko dia izay mafiorina sy maharitra. Hafa mihitsy ny Global Ciment satria mora ampiasaina, hainga ampiasa izy ary mahafa-po hatrany ny vokatra azo.
ny fanorenana trano dia tsy vita ny fananganana rindrina fotsiny ihany fa fanatanterahana ireo nofy fanomanana ny hoavy ary antoka sy lova ho an'ny taranaka feno fatokisana miaraka amin'ny Global Ciment fantatro fa ho mafiorina ny tranonay ho an'ny fotodrafitra asa rehetra ataonay dia Global Ciment ihany no atokisanay mety amin'ny asa rehetra tsy miova ny kalitaony mahomby hatrany tena manaraka ny fenitra takiana Global Ciment no ambadika ireo nofinofy ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitra asa sy ny lalana rehetra Global Ciment ho mafiorina ny hoavy. Coucou Ndji. Coucou. L'historien le channel et ça qui tena jai. Merci Benji. Ina tena tsy instagrammable mihitsy. Tena olojiro sy carotte ato fa dans le rouge un budget akso. Mandalova Batimax. Promo B volana juillet manontolo. Cliqueo tsy liantinge. Asaramanitra miavaka fihenam-bidy 5,000 isanjato be zao ho an'ny sanitaire sy carrelage ary luminaire fihenam-bidy 10 isanjato kosa ny amin'ireo kojakoja sy fitaovana ilaina amin'ny fanorenana fihenam-bidy 3 isanjato hatramin'ny 7 isanjato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny 3 jona Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Itanao tivatraretraretra meilleure qualité mitondra vitamine C Jumina ni goût tegna naturel tsy pirate fa tegna réel parfait orange fraise et coco si parfait maro isan-karazany Jumina avy Europe alle tegna top Mina mety amina Salama tompoko tonga soa tamin'ny Pegasus zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosy na ary manampy amin'ny fitsaboana azy fonina azy safidianana tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao coussin ho ana-canapé mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapis mahasolotsia amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza matatsy soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandrina ary isolant thermique ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga avaraliana fa misy revo izay tiana T'es pas prêt? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 17 juillet seulement. Yes. Anoizatsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalambavao amin'ity alay ity miamaro ny mpanofa tsy mahaloa ny hofantranony amin'izao fotoan'izao raha ny eto Antananarivo renivohitra sy manodidina voavahy eny anivon'ny fokontany ny olana terak'izay ho an'ireo trano fonenana any amin'ny faritra iva raha toka tsy maintsy miakatra fitsarana ho an'ireo mpiasa sy mpandraharaha nanao fifanarahana ara-panjakana ka eto Andriatsylava no nanao ny fanadidina. Mizara roa mazava tsara ny karazan'olona mitady trano faina eto Antananarivo renivohitra. Voalohany, ireo miasa sy mandraharaha mitady trano ipetrahana sy andraharahana. Faharoa, ireo avy any amin'ny faritra miakatra eto an-drenivohitra mitady trano ipetrahana, izay vao mitady asa. Ho an'ireo miasa sy mandraharaha, atao ara-panjakana ny fifanarahana eo amin'ny tompo-trano sy ny mpanofa, ka raha sendra misy olana dia ara-panjakana no amahana izany. Ho an'ilay tranga faharoa, izay saika hita eny amin'ny faritra iva, toy ny Andotapenaga, Andavamamba, Ampefilo, Tetezana Afovoany, Ankasina sy ny maro hafa, ny tompo-trano sy ilay mpanofa no mifanaraka, ary tsy voatery hiakatra eny anivon'ny fokontany akory ny fifanarahana atao. Ankehitriny, maro amin'ireo mpanofa no tsy mahalo hofa-trano ka mifampitory eny anivon'ny fokontany ho an'ireo eny amin'ny faritra iva, ary eny amin'ny fitsarana
ho an'ireo nanao fifanarahana ara-panjakana eto amin'ny fokotany ankasina manokana fepetra tsotra tsy sy ny disadisa no aroson'ny fokotany raha sendra ka mitsoka ilay mpanofatrano izay entana mifanaraka amin'ny ofatrano tsy voaloha no alain'ny tompotrano eo ambany maso ny fokotany. Raha manokatra tranon'olona izay dia mandray atsoratra. Dia rehefa mandray atsoratra izay na eo raha mety hoe eritreretin'ilay tompotrano fa valeran'ilay ofatrano ilay entana dia izay mandray atsoratra dia mahita izy ka rehefa tonga ilay tompony dia mandray fanapahan-kevitra mifandraika amin'izay izay amin'ny resaka fanofanana sy resaka entana tavela ao anatiny. Fa tena tsanga maro be dia be ny ohatr'izay. Misy mbola eo samy eo. Mbola samy eo tsy maloha ofatrano mandritry ny 3 volana 4 bolana ny fifanarahana nefa efa mipetraka dia eo ihany dia miantso ny tompony andraikitry ny fokotany ilay tompotrano dia mifanaraka eo mihitsy hoe andehanareo rehefa andehanareo dia inona mireto etanreto sahaza ny volanay mialohan'ny elanareo dia manao fanelanelanana ny eto anivon'ny fokotany zany hoe manao maromaro tsiraisana mba hifampitrodrano amin'ilay fisarahana. Ho an'ireo nanao fifanarahana ara-panjakana eny amin'ny fitsarana ny miakatra ny raha sendra ka tsy nahavoaloha ofatrano ilay mpanofa. Mandeha ny fitsarana ary mamoaka didy fikarohana na didy fisamborana ny mpitandro filaminana raha nitsoka ilay mpanofa. Isan'izany ohatra ny an'ity renim-pianakaviana ity. Nanomboka ny taona 2024 no tsy nahaloha ofatrano ny mpanofa ka niakatra fitsarana ny raharaha. Io mpanofa io izay mbola tsy hita hatramin'ny androany. Vola be io tsy voaloha nanomboka ny taona 2024 io ka hanaovany antsoavo hamerenana ny volany sy hitandremana ny tompotrano hafa ihany koa. Tokony ho hafainganina ny fikarohana olona ohatra ireny satria dia mijaly mihitsy izahay tompotrano raha ohatra ka hoe hanao ohatr'izao daholo ny mpanofa rehetrarehetra hisoloako tompotrano dia tena mijaly mihitsy ny tompotrano, tena tsy hita izay hanaovana azy fa mba mangataka ny fikarohana an'io olona io sady izy moa dia olona fantatr'olona rehetrarehetra député taloha sady mpihira. Ankoatry ny olona narabola eo amin'ny mpanofa sy ny tompotrano tsy maintsy ferana manomboka izao nisan'ny olona manofa-trano iray ary tsy maintsy ho amarinina avokoa ny mombamomba ilay olona. Izy inona no ataony, iza no miaraka aminy sy ny maro hafa. Ilay isan'ilay olona ao anaty trano mba tena voamarina tsara ary ho avy izay ho avy hidina mihitsy isy projet ny fokotany iarahana amin'ny fanjakana ao niveau commune ny CPM arrondissement izay eto akaiky eto hanao fanamarinana ireo olona manofa trano hanao fanisana. Amin'ny ankapobeny eny amin'ny faritra iva no hiazakazahany olona avy any ambanivohitra mitady trano hipetrahana. Miainga amin'ny 3 alina ariary dia efa mahazo efitra iray isitrihana mandra-pahita asa atao. Antony mahatonga ireny faritra iva ireny ho be olona kokoa raha mitaha amin'ny faritra hafa sy ny fokotany hafa eto Antananarivo renivohitra. Namoaka mpianatra manodidina ny 700 navita lisansa sy master ny IT University Androany. Nandrato fianarana momba ny tontolo ny informatika izy ireo araka ny tena fantarany ity université ity mifanindran-dalana ihany koa tamin'ny fanamariana ny 15 taona nijoron'ny université Tsiarasoarvelo. Mpianatra eo anivon'ny IT University miisa 760 no notolorana ny mari-pahaizana lisansy ary 20 ny master androany. Andiany toy sy soamiay anamafiorina ny sehatra mifandraika amin'ny tontolon'ny informatika izy ireo. Master avy any ampita avokoa no nozaraina androany satria ny IT Université hatreto dia mampiasa an'izay master avy any ampita izay fa ny lisansa no an'ny IT University manontolo. Mitsingerina ihany koa ny 12 taona ny orinan'ny IT University mitohatra ny viana sy fanampy hikatsarana ny tombotsoa ny firenena sy ny mpianatra. Raha ny ainga tamina ankizy enimpolo zahay ankehitriny efa mba azo lazaina hoe manana anisan'ny sekoly ambony manana ny autonomie énergétique feno angambany, manana ny fifandraisana any ampita anomboka hitodika kely amin'ireo université anglisy isika
mba hijerevana ihany koa ny lalana amin'ireny faritra ireny dia tao Afrika Atsimo tsy mahazo mikatona amina lalatokana fa tsy maintsy misokatra ny fanamby nahi eto amin'ny Ety Université raha ifoana what's next inona manaraka. Tsy mora ary mitaky fikirizana ny fianarana amin'ny tontolon'ny informatika hoe ireo nahavita fianarana. Velatra ihany koa ny karazana asa azo idirana amin'izany amin'izao fotoana. Sarotra le izy fa mahafinaritra be io tontolo informatika io dia ny vehivavy tanora moa zany tena apprécier kokoa miditra ao anatin'io sehatra io satria amin'izao lehilahy tena betsaka anatin'ny tontolon'ny informatika. Mila ataoko hoe mila ambition dia mila miasa koa zany hoe manao effort zany dia tsy afaka mora kivy. Na vehivavy moa na lehilahy afaka manao développeur avy eo, afaka manao chef de projet, manao directeur de projet, administrateur ana base de données, designer, ça dépend amin'izay zany avy eo ny filière hidirana rehefa miditra anaty informatika. Dia tena misaotra be any IT Université aloha zany tamin'ny fisiany zareo teo Madagasikara fa tena anisany tena tsara zareo ary fakasitrahana indrindra amin'ireo prof rehetrarehetra sy ny amin'ny staff rehetrarehetra ao fa tena namesoro zareo tamin'ny nampianatra ny mpianatry ny IT University. Fanirinany sy ny fanamorana ny fampindramam-bola ho an'ny tanora ny voaka fianarana, maro ny manam-pahaizana fa tsy manana hoenti-manana. Mila amoraina ihany koa ny antota taratasy ilaina amin'ny famoronana azy. Hoe Andriamatoa Razafinjoenina tahiny manoloana ireo mpianatry ny IT University andiany Tosy sy Soamiay. Miresaka an'izay tontolo ny famoronana asa eto Madagasikara zay isika. Amin'ny tombo hatrany ireo mpisehatra mirona makany amin'ny sehatra tsy manara-drafitra amin'izao fotoana izao ka tokony amoraina ny fomba ampidirana azy ireo anatin'ny ara-dalàna. Ankilany ny ena ny asa-pamokarana ho an'ireo orinasa manara-drafitra tao anatin'ny 3 volana voalohany no ny toetra ara-sosialy sy ara-toekarena raha ny fanadihadiana izay nataon'ny banky foibe ny Madagasikara riana fitiavana. Mahery ny 5.7 no misehatra ao anatin'ny sehatra asa tsy manara-drafitra eto Madagasikara raha ny antotanisa navoaka ny Instat na ny fitoeram-pirenena momba ny antotanisa ny taona 2024. Vinavinaina ho 3 hatramin'ny 500 isan-taona ny tahany fitombon'ny fidiran'ny olona miasa ao anatiny. Mitazona anjara toerana lehibe amin'ny fampiodinana ny toe-karem-pirenena ny sehatra tsy manara-drafitra izay miantoka ny 530 hatramin'ny 440 isan-jato ny arkarena faobe raha ny tera-marika avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI. Raha efatra amin'ny ela no ny adina amin'izany mitombo isa ireo mpisehatra amin'izao fotoana. Ankoatra ireo tsy anasa, lasa mirona makany hatramin'ireo efa nisehatra tao anatin'ny sehatra asa manara-drafitra. Maro ireo saikana tsy hidiran'ireo mpisehatra anatin'ny asa manara-drafitra ka ilaina ny paikady maharitra hampirisika azy ireo hampanara-drafitra ny asa tony. Raha ohatra maka exemple fotsiny ny anisan'ny sakana lehibe zao ohatra dia ny hoe resaka araketra. Dia nefa ny zavatra tsapako nefa ao anatin'ilay izy dia hoe matoa ireo olo ireo tsy tafiditra tsy miditra ao anatin'ny sehatra ataontsika tsy ara-drafitra dia manana olana zareo ao anatin'ny ataontsika hoe fidirana amin'ny fahazahoana ny famatsim-bola ohatra. Dia lasa manao boucle manao cercle vicieux ilay izy satria efa tsy manana famatsim-bola ilay olona dia évidemment lasa tsy manana capacité de production dia lasa miverina eo foana zany izay zavatra izay. Ankilany, ny ena ny asa famokarana na ny aktivité économique nataon'ireo orinasa ao anatin'ny sehatra asa manara-drafitra raha ny fanadihadiana nataon'ny banky foibe ny Madagasikara ny volana Martsa sy Aprily 2024 lasa teo. Izany hoe ny 400 ny tondraka be ny asan'ny orinasa na ny indicateur synthétique d'activité des entreprises tao anatin'ny 3 volana voalohany ho an'ity taona 2024 ity raha tokany aby 7.700 izany ho an'ny 3 volana voalohany tamin'ny taon-dasa. Marindrefy izay maneho fa ny ena ny firoborobony asa ara-toekarena vahaolana maharitra sy politika mpanjakana matotra no ahafana mampiroborobo ny fandrarana ao anatin'ny sehatra asa manara-drafitra ho ny mpahay-toekarena. Ty secteur informel ty tokony amoraina ny fidirana ao anatiny. Rehefa manamora anazy dia apetraka tsara ny fitsipy-dalao hoe mandritra n'izao fotoana izao ny fotoana hidiranareo anatiny izao ny fanampiana ho ataona hifanjakana na amin'ny lafin'ny lalàna
na amin'ny lafin'ny fanamorana ny antotantaratasy na amin'ny lafin'ny fanampiana ara-teknika sy ny enti-manana rehetrarehetra dia mila fotoanan'izay fa tsy tonga dia ny androany sy rapitsy dia tonga dia ampidirina nterisetra dia lasa vao mainka aran'io manampy an'le informaalité ary indrindra mila asehon'ny fanjakana zany fa misy tombony ho an'le mpamokatra ao amin'le sehatra sy manara-drafitra ny idirana ao anatin'le rafitra. Fianakaviana antapitrisany maro no mivelona amin'ity asa tsy manara-drafitra ity, indrindra ny eto an-tanan-dehibe. Izy ireo izay tokony hitondra ny anjara birikiny hanampisa ireo mpisehatra manara-drafitra ampidi-bola ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana. Tokony hisy noho izany ny famoronana samendrika ao any-poniny ka hampiakatra ny fari-piainany malagasy raha tiana ny ampanara-drafitra ny sehatra asa eto amintsika. Mila mipiroboroboany ireo sehatra manodina ny toe-karena indrindra ny indostria raha tiana ny ampitombo amin'ny fampananana asa eto amintsika. Antony anaovana salon de l'industrie karakarain'ny ministeran'ny asa sy ny asa-panjakana miaraka amin'ny sehatra tsy miankina sy ireo mpiara-miombonantoka. Ny hetsika izay ataony 9 hatramin'ny 9 aogositra ho avy izao kendrena ao anatin'izay amin'ny fampifandraisan'ireo tanora sy mpandrarah nomezana sehatra amin'ny fandrarana sy ny famoronana asa. Andao rahantsika amin'ny fanampanazavana. Tena tanjona amin'ny fotoana io araka izay niteneniko izay dia mba ampivoatra ampivelatra ny ekonomia eto Madagasikara. Izany hoe rehefa tonga eo ny olona ny mpandray anjara ny mpampiasa vola maneho ny fahaiza-manaony manolotra ny opportunité izay misy eo amin'izy ireo dia afaka misitraka an'izany ihany koa ny vahoaka tsirairay avy dia afaka manana izy ireo fahafana anana asa vaovao, fahafana anana famoronana vaovao dia hiantsona ny mpampiasa vola rehetra, ny orinasa rehetra na miankina na tsy miankina na vao hiditra ao anatin'izay ihany koa ianao dia afaka mandray anjara amin'ny fotoana io satria ampiroborobo isika eo amin'ny resaky ny industrie, commerce ary ihany koa ny fahafana mba ahafahana manome asa izany hoe fampananana asa ny tsirairay avy. Olana goavana eto amintsika izay tsy fananana asa indrindra ho an'ny tanora izay fa mila miala voly ihany koa. Resaka seho ara-javakanto vetivetsika hikarakara seho an-tsehatra ho fampahafantaran'ireo mpirakalaza ny taona 2000 ny asa Madagasikara izay ataony 7 Jolay ho avy izao etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Fampisehoana izay iainany indray ireo fihetseham-po maro izay niarahana tamin'ireo mpihira tsy rava ny taona tamin'izany fotoana ary maro ihany koa ny ampiavaka ity seho ity. Andao rahantsika izay fanampanazavana izay. Hitantsika angamba ny retim-panakato maro samihafa izay rahantsika mitovy-dray Tempogeika, Marion, Valbevofinktela, Spaidy, Fascination, Imagine dia isany koa ny artiste surprise efa nalefantsika tamin'ny tambazotra serasera zany amin'io fotoana io. Raha hitanareo angamba hoe nisan'ny 25 zay efa nieritreretina hoe tsy hanao mozika intsony amin'ity tsy fa comeback ny génération 2000 mihitsy amin'ity andiany fahefatry ity miantom-pisen'ny 25 ao anatin'ity regroupement ny andiany fahefatry ity. Hitantsika koa zao fascination zany efa tsy nanana eritreritra hoe hanao mozika intsony dia zay moa ny tena antom-pisen'ny zany génération 2000 zany. Zay moa ny esprit an'le génération 2000 hoe hiara hanembontsika zany taona 2000 zany leo mpanakanto nalaza tamin'izany taona 2000 zany. Sarotra ny fitadiavana ireo bokotra naindy amin'izao fotoana maro amin'izy ireny ankilany no tafiditra sy ampiasaina anatiny fandaharam-pampianarana kanefa tsy navenona natao printy rehefa lany ny tahiry. Ontsoa fifaliana no mitatitra ny anjiprian'izay. Mbola ampiasaina amin'izao fotoana ireo boky taloha saingy manano sarotra ny fitadiavana azy ireny. Miova manaraka ny vanim-potoana ny famoahana boky ka 5 taona eno fa aretan'ny fahitana azy eny an-tsena. Tsy misy mampiasa intsony izy ireny ao aorianan'izay. Ireo boky ireo izay betsaka no tafiditra anaty fandaharam-pampianarana indrindra eny amin'ny ambaratonga fototra ka ireo mpampianatra no manjifa azy. Ho an'ireo ray aman-dreny izay boky ilaina amin'ny fandaharam-pianarana takilany an-tsekoly no tena jifaina. Tsy mahaliana azy ireo intsony ny boky fialamboly toy ny boky tantara-tsary na ny bande dessinée izay mampiala voly ny ankizy tany aloha. Ny tantara indray no tantara taloha mihitsy ary ny teny ilain'ny olona. Fa misy programma eritrereto hoe boky tamin'ny andro nitsiranana mbola misy mampiasa zao. Ity aminay ety moa mahitana an'izany hoe mbola misy mitady hoe le ohatran'izao le ohatr'izao. Ny tena marina koa ny ireny boky ireny tamin'ny taloha ihany navadibadika zareo dia akana ny zavatra tsara.
ho an'ny mpianatra manampy hianatra sy hanitatra ny saina raha toky ka manatsara ny fahaiza-manao sy ny matianina ho an'ny mpiasa ary mampiroborobo ny kolontsaina ny fanabeazana ary ny fisainana mahaleo-tena eo amin'ny fiarahamonina. Tsy misy ny mahasolo ny boky na izany azy ilaina ny mifantana ny boky vakiana sy izay mety amin'ny sala taona ny tsirairay. Tonga tao anatin'ny fotoana ifamizarana andreo vaovao nisongadina tao amin'ny page Facebook ny vaovaon'ny Kolo TV tamin'ity androany ity indray isika. Zazalahy 20 taona iray no hita faty tao amin'ny Fokotany, Soavary, commune Tanandava Station, any Angarazy distrikany Morombe, omaly tokony tamin'ny 4 ora maraina. Voalaza ny fianakaviana fa notapahan-doha ity tovolahy ity. Polisy miisa 5 avy eto Antananarivo Iazan'ny Toamasina no tratra ny lozam-pifamoivoizana omaly Larobia 20 Jolay 2024 tokony tamin'ny 4 ora sy 5 teo Ambalamangahazo Ankorabe commune Ambanivohitra Ranomafana Antsinanana ao anaty distrikany Brickaville. Naratra izy 5 ireo ary efa nalefa namonjy ny toeram-pitsaboana an'ny Toamasina. Natsahatra tamin'ny andraikiny amin'ny maha-piaha aradrariny azy ny profesora Ravaka Andrianevitseheno ny sana izany andraikitra zany izy nanomboka tamin'ny 2024 naleo ny fankasitrahany ny vahoaka malagasy izy sy ireo mpiara-miasa taminy noho ny fanohanana sy ny fiara-miasa nandritra izany fotoana nitondrany izany. Raikitra ny hetsika fisorohana ny halatra olona sy ny fikarohana ny mpanao heloka zandary maromaro avy amin'ny kompani Mbodratrimo no nirotsaka andalana nanao fisavana ireo fiara androany fiara misa 3 no voasava nandritra izany ka 20 tamin'izy ireo dia aradalana avokoa ny taratasy azony mampiasa fitaratra matroka ny fiara 3 nanaiky hanongotra teo no eo ny lokon'ny fitaratra ary ny fiara 2 nahiditra ambalantsazy. Voalaza fa itohy atrany ity hetsika ity. Maresaka iraisam-pirenena vetivety tonga tao amin'ny tanàna ny Mashhad any Iran izay tanàna fiaviany sy andevenana azy ihany no mangatsiaka ny Ali Khamenei. Ilay guide suprême iraniana maty noho ny fanafihana nataon'ny tafika amerikanina sy israeliana ny volana febroary 2024 nateo azy ny fitohizan'ny fifandonana mahery vaika eo amin'ny États-Unis sy Iran amin'izao fotoana izao. Fifandonana izay voatery nampitsaharana ny fitaterana an-dalamby mampitohy an'ny Téhéran sy Mashhad ihany koa. Ity guide suprême ity izay nentina nandalo tao Irak misy ny harazam-beny ary nanaovana ary nomembronahitra farany tao Téhéran nandritra ny herinandro. Dia izay ihany koa no entintsika manakatondray ny fiarahana amin'ity ality ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany azadimo rehefa alakamisy toy izao ny fandaharana manokana iresahana ny tontolon'ny toe-karena. Eto amin'ny fitalavitra koa le resahantsika ny reo voly fanondrana ny fitotongana izay voly izay tolo lavanila eo ihany koa ny vidim-bary amin'izao fotoana izao indrindra ny any amin'ny tontolo ambanivohitra fandaharana izay arahantsika orian'izao fampalalam-baovao izao ny tena kosa mametraka ny veloma mandra-pitafa ao amin'ny raha-pitsondray. Veloma tompoko. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Uprime vous a présenté ni vaovao. Salama tompoko. Tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza. Voanja fiafy. Vous a présenté ni vaovao. Fihenam-bidy 3 isanjato hatramin'ny 7 isanjato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny 3 jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Nanolotra ho anao teo ny vaovao avec Yes.
C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.